mifanandrify amin'izay zany dia nisy koa ny fivoahana natao tany amin'ny faritry ny Nosy sy Andapa ny rahan'ny Drika ny agriculture sy ny élevage sy ny pêche ary ny plateforme Berose. Ny anton'ilay fivoahana dia tsy miala amin'ilay foto-kevitra hoe manao échange mijery zany tsika ny traikefa nanan'ny olona ary miomana sahady amin'ny mety fampandrosoana ny sy tokony fampandrosoana ny faritra Nosy ka anisan'ny zavatra hita tany izay mifandray amin'izay hoe guichet unique zay ny fisian'ilay laboratoire satria tao Andapa zany misy an'ilay cacao izay mampiavaka ny Madagasikara fin et aromatisé zay moa zany ny qualité-ny atsika dia nitsidika an'io ny délégation avy aty niaraka tamin'ny PIC rehefa hanao exportation dia mila arakan'izay mila manaraka norme raha tsika malala fa efa nisokatra ny campagne ny vanilantsika tamin'ny 20 juin teo tafavoaka zany ny famoahan'ilay vokatra raha tsy mivondrona zany reo entanareo satria na 1 tonne na 2 tonnes na 5 tonnes dia misy ny opérateur afaka mividy an'izany ka amafisina ilay hoe tokony hivondrona zany ileo mpamokatra ireo mba ahafahana miantso opérateur lehibe hividy an'ilay entana raha tsy misokatra isika dia tsy ahazo mihitsy ny expérience na traikefa ananany sasany ary ny mpanambola koa lasa tsy ho tonga aty ka zay zany dia anetanana atsika eto Fort-Dauphin raha voresaka fandrarahana dia fisokafana sy ny concurrence zany miomana zany tsika hiatrika ny tsena lehibe miomana tsika hiatrika ny mpifaninana satria ny fifaninanana dia tsy raisina amin'ny lafiny ratsy fa ny fifaninanana ihany no afaka manosika ny toe-karenantsika eto amin'ny faritra Nosy ma opérateur sy ny atao hoe mitondra fikambanana ny tenako manokana ny mahatsapa fa be ny lesona tokony ho raisitsika mpandraharaha aty Madagasikara eto Fort-Dauphin ary na aty Afrika azy satria rehefa mandeha ny tena amin'ireny firenena lehibe ireny dia mba manontany ihany hoe inona ny zavatra misy any aminay izay azonay ahondrana aty aminareo ka raha mbola manontany zavatra anankiray fotsiny tsika dia na ny quantité tadiavin'ilay olona tsy hita pesipesena par rapport amin'ny vokatra ataontsika na inona tsena ataontsika na resaka voanjo na resaka mika io na resaka langouste tsika izay ataontsika hoe produit izay rahantsika miasa amin'ny avy any ivelany dia lasa lalaovin'ireo mpandraharaharo ihany koa tsika satria tsy mitambatra tsy mivondrona dikan'izay tsika samitsika ihany miconcurrencer mifampiconcurrencer dia lasa midina le vokatra ratsy mividiny dia rehefa ratsy mividiny tsy mahazoto indray ny tatsahany amokatra dia lasa miasimba zany le zavatra ka eto zany tsika tokony fantoka kokoa mametraka plateforme mametraka coopérative ahafahantsika mamaha zay fitadiavana ngezabe zay apetraky ny tsena iraisam-pirenena zay ka afatra zany no apetraka atsika ho an'ny filière rehetra indrindra moa zany ho an'izay filière hitantsika hoe fangezangeza raha tsy resaka mika tsika iresaka ny voanjo tsika ary io koa zany no anisan'ny zavatra tokony hojerentsika eto taolaniaro satria any Tuiliara matetika no misy fanondranana voanjo makany Chine ohatra nefa raha ny tena marina aty amin'ny faritra atsimo faritra Androy ny tena misy ny voanjo ka tokony ho lalam-barotra ray koa zany zay tadiavintsika amsehantsika ihany koa zay ataontsika hoe filière mika zay efa atao hoe développé eto Fort-Dauphin tokony mitady zavatra hafa ihany koa tsika hoentsika mampitombo zay fiaraha-miasa zay tsika moa manana tombony manokana satria manana ny porny oala io zay afaka anondranantsika mivantana ny entana makany ivelany hevitra koa tia zay nitsiry tao anatin'ny saina rehefa tonga le fitsidiana natao tany dia hoe ny an'olona efa tsy opérateur sy opérateur ny fampiresaka fa tsy ohatran'ny atsika hoe mbola misy opérateur vahiny tonga any amin'ny tantsaha ka tokony hojerentsika zany zay hoe rehefa tonga koa ny fiaraha-miasa samy opérateur ny fampiresaka
mba tsy ho simba zany a zay ataontsika hoe filerantsika zay a tokony anangana plateforme tokony anangana coopérative ahafahantsika mamaly an'izay zavatra zay satria tsisy fomba ahafahantsika mamaha ny etaetany reo firenena angezareo a raha tsy hoe ny fikambanantsika ihany. Tenenanay moko zany dia makasika ny fihariana zany a izay malaza dia malaza koa zany io zany eto Fort Dauphin indrindra ny fanaterana ny dossier. Tsika aloha zany amin'izao fotoana zao tsara aloha zany manome antotanisy fa efa mahery 500 ny dossier tonga eto amin'ny chambre de commerce zany amin'izao fotoana izao. Ny anjara asa ny chambre de commerce mandray an'izay dossier izay. Raha tonga eto aminay zany io dia mbola tsy afaka zany izahay manokatra ny dossier ny olona fa manoro ny fomba famenoana an'izay dossier izay dia manome an'izay information rehetrarehetra ilaina ahafahana mameno an'ilay dossier. Satria tsorona zany fa misy olona ne zany eto amintsika tsy hoe manambany sanatreny vava fa misy olona tsy mahay manoratra nefany dia ameno an'izay dossier zay dia anjaranay chambre de commerce zany no manoro azy. Io famenoana io dossier io zany raha eto amin'ny chambre de commerce izy no manao azy dia tsy andoavam-bola. Tsy anjaran'ny chambre de commerce irery ihany koa zany no manapa-kevitra amin'izay dossier ho tafiditra zany na azo an'ilay fiariana fa misy maromaro no tafiditra ao anatin'izay anisan'izany ohatra ny Drika na ny banque be dia be zany partenaire dia solotena no alefa ny chambre de commerce eto Tolagnaro zany mba ahafahana zany misafidy ireo dossier zay afaka azo an'izay ao anatin'io fiariana io. Ny banque no tokoteny farany zany amin'izy io satria première sélection no isy dia misy information anao ndray ny deuxième sélection dia anjaran'ny banque zany no anatiny manao an'izay hoe afaka misitraka ny fiariana ny dossier ny olona anankiray na tsy afaka arakaraka ny rentabilité-ny satria tsy mety ihany koa zany raha ohatra ka hoe omenan'ny olona zany le fiariana nefany le projet n'le olona nefany tsy afaka iaina zany mihoatra ny 3 volana na 1 bolana dia hiditra fatiantoka le olona nefa le vola ho averina dikan'izay hiteraka fahasahiranana ho an'le olona zany le fiariana raha ohatra ka izay zany no fandehany. Ny tanjona nametrahany filoham-pirenena an'izy io dia ho fanampiana fa tsy ho fanomezana fahasahiranana sanatrian'ny vava ka ho an'ireo olona nefa zany ataontsika hoe raha misy ny tsy fatafidirany dossier ao anatin'ny sivana zany dia afaka mamerina foana zany izy zany hoe manatsara ny dossier izay tsy lany teo aloha teo hatsarainy zany dia mbola azony indray zany izy io apetraka aty amin'ny chambre de commerce. Ny tiana hosindrina ihany koa ny fametrahana ny dossier dia tsy misy fetra zany hoe zany tsy misy date limite hoe misy première vague na misy ny deuxième vague fa ny fametrahana ny dossier dia azo atao isan'andro ary izao zany amin'izao tsika amin'ny teny zao dia efa mandeha par fokotany ny fametrahana an'izay dossier izay mba ahafahana manao ny séance de formation tsaratsara kokoa zany satria raha hitantsika raha olona tonga eto amin'ny chambre de commerce isan'andro tsy omby zany ity grande salle ity ho an'izay séance de formation zay dia natao zany ny fanaovana an'izay formation zay isaky ny fokotany mba isian'ny rindra tsaratsara kokoa zany mba ahafahan'ny olona rehetrarehetra ihany koa zany miatrika an'izay séance de formation zay zany no makasika ny fiariana fa tsara zany ny alalantsika eto Tolagnaro sy ny manodidina an'izay vaovao makasika ny fiariana zay satria ny vaovao avy eto amin'ny chambre de commerce irery ihany no marina. Ny vaovao zany akoatrin'izay ny tsahotsaho dia sainay zany no miteny fa tsy marina avokoa zany zay zavatra rehetrarehetra entsika any ivelany raha misy mifanontaniana dia misokatra ho antsika rehetrarehetra ny varavaran'ny chambre de commerce.